Fandaharana eto amin'ny Hopefy Radio. Miobio an Jehovah ianareo ry olo marina, fa miendrika ataony olona mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorofolo, mirafy irambovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny teny Jehovah ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Ilavaka isika tompoko ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Amin'izao fotoana manokana izao dia tianay mihitsy mba ho feno fanatrehanao. Tsy ny toerana ihany izay misy anay ankehitriny fa ny fiainanay rehetra mihitsy. Mba voaova ny fanatrehanao. Ankasitrahanao amin'ny fanatrehanao, ny Fanompoam-pivavahana izay tanterahana. Enina dia amin'ny onsam-peo sala amin'izao azy. Matoky izay fa miaraka aminay ianao. Ary tany manokana izay mikirakira ny onsam-peo. Ka manaparika an'izao vaovao faly izao. Laran'i Jesosy. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia nisitran'Andriamanitra, nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsiraray avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity dia ny Pasteur Ernest Andriamparantsoa izany. Ary engane ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no ny asan'ny fanahy masina. Ary engane tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, handray ireo fanapahan-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika, ary manasa antsika hiaraka anaratra feo
Hira fiderana hanaovana n'ity firana faraiky amby telopolo ity masina indrindra. Firana faraiky amby telopolo masina indrindra. Manasantsika handray ny baibolitsika ka hanokatra izany eo amin'ny Josoa. Josoa toko 7:20 ny andininy voalohany
ka hatramin'ny 15. Josoa 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hitantsika zany dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ela taoriana nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'i Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia natsoiny Josoa ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka ho izy taminy. Efa zoky olona aho izao ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo. Indreo efa voazarako lova amin'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisareo hatrany Jordana, mba amin'ny firenena rehetra izay nifongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo, izy no androaka ireny eo anoloanareo, dia hampiala azy eo anoloanareo ary andovany tany ianareo araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Ho tahirana izany teny izany hitondra hery ho antsika tsiraray avy, hitondra fitahiana ho antsika tsiraray avy, hananantsika fandresena eo anatrehan'ny ady rehetra izay atrehantsika. Amen. Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry rainay eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra no nikarakarana anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandra rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakarana ireo zavatra maro samihafa, narovanao indrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao, mbola nanome anay ny fofinaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabata anao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay anatin'ny fatoran'ny aretina ankehitriny. Jesosy malalo, meteza ianao hikasika azy ireny, meteza ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hopitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy io, azavelanao irery izy, azavelanao kivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany hanala amin'ny fanahintainana rehetra hanomeza amin'ny fanasitrahana izany. Io izany ihany koa Tompo malalo izay ao anatin'ny olana sy ny ady-sarotra maro samihafa, alefa n'ilay ratsy ankehitriny dia mivavaka manokana Tompo ho an'izy ireny, mba hositraninao, hahafahanao anatin'ny toe-javatra izay misy andalovana izy ireny. Ataoko izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hatonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoaka izay fa omba sy tahanay ianao mandritra ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome ny ositra masiny fananao masina ho azy. Tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny foam-panahintsika handray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny Pasteur Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity. Funny.
mitondra zava-tsarotra sy mafy tokoa isika fa oriana adilay aretina maro lafy fa asahiranana miavosa tokoa kivy isika reraka ny fo verihevitra mafy tapidalakale izao aty efa notsarovy mbola misy fanantenana anao anao dia Jesosy Kristy ekeo izy raisy izy ho tomponao Jesosy no fanantenanao antsika izy efa nilaza manoloana indrindra ireo atinao izao iadiko anao fa ianao kosa angina mahereza ry namako Ankafaliana trandry avana malala no ifampizarana amintsika ny tenin'ny tompo araka ny voalaza amin'ny Josoa 7:20 izay vakivakitsika nandritra n'izay fotoana lavalava izay ary efa ifarana izy ity ka de ny Josoa 7:20 indray no hoetiko isariana ny sainao ao anatin'izao série ny toroteny momba ny Josoa izao rehefa mijery ny Josoa 7:20 isika dia midika ny teny farany izay nataony Josoa zany hoe raha ataotsika zany ny fangalana sary an-tsaina de efa vita aloha zany ny ady rehetra nandritra ny fotoana lava de lava natrehan'ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta niaraka tamin'ny Mosesy de maty Mosesy niaraka tamin'ireo zanak'Israely efa zoky olona rehetra de misy ripaka tany anefitra misy mbola tafita ary dia tafitra tao anatin'ny tanynam-panantenana zany izy ireo nanontany Kanana de hitatsika eto zany ny endrika Josoa zay efa lehilahy lehibe efa fotsy volombava fotsy daholo ny volo ray manontolo hitanao mitsy hoe feno mety misy olatrolatra vokatry ny ady zany Josoa zany manambara fa lehilahy manana maizy azy teo amin'ny tantarany zanak'Israely ary hitatsika fa manomboka ny agoavana ihany koa ny fireneny zanak'Israely satria misy génération zay miakatra mandrakariva ary dia manomboka mitsangana zany ilay firenena ankehitriny rehefa tonga amin'ny tany Kanana dia manomboka zany manao ny installation ny zavatra rehetra sy ny fomba fitantanana ao anatin'izany
ary dia indry Josoa fa hanao ny teny farany rehefa ao arinany fotoana lava zay niarahany tamin'ny zanak'Israely. Ny tenany sy ny vatany ihany no toa antitra fa rehefa tena jerena i Josoa dia mbola manana vision ary na eny amin'ny masony aza dia hita taratra fa olona mbola vonona trany ny anoy ny di eo amin'ny fitariana sy ny ady rehetra zay mety mbola ho atrehany zanak'Israely. Zay ilay Josoa zay nresahantsika izay Josoa ilay mpanompon'ny Mosesy niaraka tamin'ny Mosesy foana ary dia miara-niasa ihany koa tamin'ilay komanda miaramilan'i Jehova ary ankehitriny dia efa mifarana ny fiainan'i Josoa ry havana. Ary dia inona nataon'i Josoa? Nanangona ny leader rehetra teo amin'ny Israely izy ary ny antony zany fivoriana zany dia tsy hoe hanao hoe inona indray ny ady manaraka akory fa ity zany dia fifandiniana ny amin'ny resaka ady ara-panandry indraindrindra araka an'izay hitatsika manaraka eto zany fa ity Josoa 7:20 ity zany dia io no toroteny raha zay no azo ilazana azy, io no teny farany. Io zany ny tena atao hoe sermon farany izay ataon'i Josoa mialohan'ny hafatesany. Ity général lehibe nitafika ity dia anome ny teny farany ho an'ny leader rehetra ary dia toy izao zany ny zavatra zay lazan'i Josoa eo amin'ny Josoa 7:20 voalohany ka hatramin'ny 5 sy ny manaraka. Dia izao no vaky ny teny izay voalaza eto ry hava-malala. Ary rehefa ela tao arian'ny nanomezan'i Jehova fitsarana ho an'ny Israely ho afaka tamin'ny fahavalony rehetra manodidina ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fanterana. Dia natsony Josoa ny Israely rehetra dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara ary ny mpife azy ka hoy izy taminy efa zoky olona zao ka mandroso fahaterana. Ary anareo efa nahita zay rehetra nataon'i Jehova Andriamanitra reo tamin'ny firenena rehetra teo anoloanareo fa Jehova Andriamanitra reo dia no niady ho anareo. Indreo efa voazarako ho lovan'ny firenena tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany Jordana mba amin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehova Andriamanitra reo izy no androka ireny eo alohanareo dia ampiala azy eo alohanareo ary andova ny taniny anareo araka izay nolazain'i Jehova Andriamanitra reo taminareo. Eto zany dia manao an'izay fanambarana zay nangonina ny olona rehetra dia ny zavatra nataon'i Josoa zany dia ity le hoe manao mampita ny afatra zany ary mampita ihany koa ny flambeau ho amin'ireo génération hafa. Zay zany hoe reto daholo ireny relève zany tena leader zany ary lesona lehibe ho an'ny mpitarika izany. Dia nasain'i Josoa nijery hoe jereo tsara fa Jehova no niady eo amintsika tamin'ny lasa rehetra zany dia malala dia Jehova niady fa aza mieritreritra mihitsy hoe vitanao io nahay an'ilay izy ianao nahita raha misy fahombiazana dia aoka ho tsaronao fa Jehova no nanao an'izany teo amin'ny fiainanao fa aza mireharena ovinanao oviana fa izy no niaraka taminao hatramin'izay. Ary eto dia nanome ny commande zany Josoa mba ho tsaron'izy ireo dia no hoe eo amin'ny 7 eo zany tena mahafinaritra le 7 tiako tsindrina hoe ary ianareo rehefa nahita zay rehetra nataony Jehova Andriamanitra reo tamin'ireo firenena rehetra teo alohanareo fa Jehova Andriamanitra reo no niady ho anareo. Manomboko zao maherezy ianao fa Jehova miady ho anao, tsy miady rery ianao ary raha mbola anatin'ny ady ianao dia ndana mandrakariva miantoraka eo amin'ilay komanda miaramilan'i Jehova fa zay ihany ny fandresenao sy ny fahombiazanao dia miaraka amin'i Jehova izy no miady ho anao. Aza miady rery zany fa miady miaraka amin'ny tompo. Aoka angatahanao lay efa manana sabatra voatsoka eny an-tanany
izay vonina Andresy izay fahavalo eo anoloanao rehetra ary aza misy adononao fitahiny tamin'ny lasa fa izany dia mahatonga anao mpandresy indray amin'ny hoavy ray manontolo. Jereo tsara aoka hitodika ianao. Misy fotoana zany ny soratra masina amin'ity mijerevo mihitsy manao ahoana ny zavatra tamin'ny lasa. Misy fotoana zany ampianarana antsika an'izay hoe mijery ny fitantanan'ny tompo tamin'ny lasa dia am'izay tsy matahotra ny hoavy hoe zay azony natao teo amin'ny ranomasina mena dia mbola azony atao ihany koa tao amara tao amin'ilay efitra sora rehetra iny zany anaran'le toerana. Na mangidy aza dia mbola misy fomba ihany ataon'Andriamanitra ary tsy lany mihitsy mandrapatonga atao tany-kanana zany nasena ho tsaron'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Dia iny fanapahatseviny Josoa daholo ny tantara rehetra izay nisy eo ary dia ny anton'izany dia hoe nisy fandresena, nisy expérience maro samihafa tsy noho ny fahaizana sy ny stratégie sy ny hery ara-batana sy ny hery ara-tafika fa kosa noho ny amin'Andriamanitra ary ho azy rery ny voninahitra. Raha mahay an'izany fomba fisainana zany ianao ary raha toka hoe izany mihitsy ny fomba fiatrehanao ny ady eo amin'ny fiainana hoe avy amin'ny Jehova ny hery izy no miady ho ahy fa za kosa angina dia tadidio fa amin'izay fotoana izay dia tonga aminao ny fitahiana sy ny fanampin'ny fandresena rehetra avy amin'ilay Andriamanitra tsy toa pahary ny zavatra rehetra. Ary dia hitantsika eto zany no hoe inona moa zany ny tena ilain'ny fiainana maha-kristianina n'izany ary ny tena bazin'ny fiainana maha-kristianina nge dia ity ilay hoe mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra ity. Izay mahatonga ny mpanao salamo miteny hoe miderany Jehova ozy fa tsara izy aza misy adononao ny fitahiny rehetra zay namela ny eloko rehetra zay nanasitrana ny aretinao zany natao tsaroana daholo zany rehetrarehetra izany. Taloha isika dia resaka momba ny ataontsika hoe fankatoavana ny zavatra zay natrehana tena hoe fiakana teo anoloana fa eto amin'ny hoavy kosa isika dia tsy maintsy mijery mibanjina na roviana misy fandresena na roviana misy hery eo amin'ny fiainantsika dia mijery fa teo Kalvari tsy maintsy mitodika 2 taona lasa izay nandresen'i Kristy ny zavatra rehetra zany ny tokontsika ary dia mandeha amin'ny fahatokiana zay ilay fankatoavana ka namana ahoana ny mety ho fiakana zay atrehana dia mibanjina ny Kalvari lay azo fijaliana dia azo antoka ny fandresena. Dia be dia be ny ady zay natao natrehantsika ihany koa fandriamanitra tena nanomehadrisika fandresena na dia eo amin'ny fahotana fotsiny azy io ny tena ady enjana. Ozy izy ny boky anankiray antsoina hoe Dio amin'ny Kristy hoe ny ady goavana rehetra zay natrehana teto ambonin'ny tany dia ny ady amin'ny tena no anisan'ny lehibe indrindra zany. Ka ny fandresenao ny tenanao, ny sitraponao, ny fihinanao, ny fihetsika ny fitondran-tenanao, zany ny fandresena miazinezinezina zay omeny tompo ary indrindra famelan-keloka zay raisinao amin'ny Jesosy Kristy dia izany rehetrarehetra izany no atao hoe fandresena. Ny olona matsy avery fahady tany ihany amin'ny tribonaly zay vao hoe nandresy ady totondro mihitsy zay vao atao hoe mandresy ady amin'ny fiadivana seza ka rehefa tafapetraka daholo dia zay vao hoe mandresy dia avy amin'Andriamanitra le izy riavana ny tena ady goavana rehetra dia ny ady amin'ny tenanao ka rehefa maty isan'andro amin'ny ota ianao dia mitsangana amin'ny fandresena miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia voavela eloko ianao zay ny tena zavatra lehibe indrindra. Ry olona zay niova ny toetrany, niova ny fihinany, niova ny fitondran-tenany, zany ny fahagagana sy fandresena lehibe indrindra. Ka amin'ny finoantsika zany dia tena afaka mamorona zavatra lehibe sika amin'ny hoavy. Ny finoantsika tamin'ny lasa dia afaka mitondra antsika indray amin'ny finoanan'Andriamanitra misimisy kokoa amin'ny hoavy amin'izay fotoana izay. Zay no hoe aza misy adinoinareo mihitsy ozy izy Josoa ny fitahiana rehetra zay nataon'i Jehova taminareo ny eo amin'ny tokantranonao sy ny fianakavianao, ny fiadanana zay anananao ankehitriny zao, ny fanomezana tsara rehetra eo amin'ny fiainana dia tadidio fa ny ady ho anao Andriamanitra nahatonga an'izany rehetrarehetra izany.
ny zavatra manaraka faharoa dia izao hoe miantso Josoa mba hery sy atanjaka mandrakariva reto leader reto. Ngenge jerentsika eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 dia izao mivaky ny teny mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna Mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba tsy hakanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ny anarany Andriamaniny dia aoka tsy ho tonononareo na ampianiananareo akory aza ary aza manompo azy na miankohako eo anatriny fa Jehovah-Andriamanitra reo ihany no ifikiro araka nataonareo mandraka androany. Zany ry ava malala lesona lehibe zay ho atsika hoe be dia be manadino an'Andriamanitra rehefa tafa, rehefa mizatra tsara mandeha amin'ny fiainana dia adino Andriamanitra ilay ny tahanao, niaranao, nanasitrana anao dia mitoy indray ny fiainana tahaka ny hoe mbola misy grâce be dia be. Marina fa manome foana Andriamanitra ny seconde chance fa izao hoe aoka tsy ararotsika zany zavatra izany mba hanaovana ny zavatra ratsy ka hoe tsy maintsy misy foana famindrampo fa misy fetrany ihany zany rehetrarehetra izany. Dia eto zany dia nasenany hoe mba jereo kely ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra tadidio daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny ary mila mampahery tena isika mampahery ny hafa ihany koa hoe mahereza sy mahatanjah ianareo, mahereza sy mahatanjah mijanona fotsiny amin'izao vao manomboka ihany koa ny bokin'ny Josoa dia tonga dia mahereza sy mahatanjah ka dia tonga amintsika ny tenin'i Jehovah ankehitriny hoe mahereza sy mahatanjah raha lasa anabavy malala aoka ho tena olona manana ny herijika rehetra isika eo ampiatrehana izao ady mpiainana izao, aza mitanondrika, aza morakivy, aza miraviravy tanana mihitsy isika na manahoana trangan-javatra na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo. Mety mbola ao anatin'ny ady ianao, ady amin'ny toetranao, ady amin'ny io fahotana tsy mety resy io, ady amin'ny io fahalemena tsy mety resy io, mitraka ary aoka akinao amin'ny Jehovah fa izy rery mamy anao ny fandresena ary afaka manolotra anao an'izany fiainana vaovao zany. Ka dia izao hoe arakaraka ny ady zay ataonao miaraka amin'ny tompo zany. Ry Josoa zany na dia teo aza ny fanampian'Andriamanitra sy ny teny fikasana tadidio fa tena namoaka sabatra mihitsy dia tena ny ady mihitsy lasa ny anaty sahan'ady. Misy paranao koa amin'ny combat sy ny guerre rehetra zay atao zany eo amin'ny fahavalo fa tsy hoe miandro fotsiny koa le izy fa matoa Andriamanitra miteny hoe ndana mihodina impitony Jeriko io tanàna io dia tsy maintsy ravahinao ray manontolo mihitsy ny tahaka ny ay zany ary fongoranao hatramin'ny biby tsy misy avelana dia kay tsy mahazo misy mitondra ininona. Misy fotoana Andriamanitra manao zay mitahaka anao koa izy mba hiady ary araka mandresy aminy fa tsy hoe any Jehovah ny ady dia ianao mitsilailay fotsiny tsy zay koa nefa le izy araka ny lesona eto zany. Ary dia araka ny hitantsika teo amin'ilay andininy teo zany dia hoe Jehovah-Andriamanitra eo ihany no ka ifikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Mifikira amin'Andriamanitra tsy hisy hevitra zany io mialohany tsy hitsipindian'Andriamanitra anao ka lasa mandrivorivo be indray ny fiainanao dia aoka ifikitra amin'Andriamanitra. Misy boky anankiray antsoina hoe ny aparany an'izay nahitako an'izay tsipindiny Jehovah reny trano lehibe reny zany hoe na tsy pindy kely fotsiny zany hoentina ilazana moa zany fa hoe kitika kely fotsiny dia mety maharava ny zavatra rehetra fa dia mbola tsy nisy an'izay teo amin'ny fiainana. Dia aoka mba hiantehitra sy hatoky an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra ifikiro Jehovah ary aoka ho tena hoe matanjaka, be strong mihitsy zany zay moa le izy amin'ny teny anglisy hoe tena misy hery mihitsy zany ianao be strong ary ny hery sy ny tanjaka zany dia tsy azo maimaim-poana fotsiny hoe eo ambony fandrinao dia matanjaka ohatra mpanao sport ihany rehefa miteny izy hoe mahereza sy mahatanjah dia ianao ihany koa zany mila mitrandraka an'izay. Mpanao sport zany mahatonga azy hanana endurance, hanana persévérance, hanana an'izay le performance tsara izay dia mikotrana foana misy zavatra atao. Dia ohatra zany koa ny tontolo ara-panahy mba hahatonga anao strong zany matanjaka boky na ara-panahy moa zany raha ohatra ka fiteny zany dia tsy maintsy manao pompy ara-panahy ianao, abdominaux ara-panahy, tsy maintsy manao squat ara-panahy, tsy maintsy manao misaotisaoty ara-panahy mihitsy dia matanjaka ianao amin'izay fotoana izay. Fa raha olona kamo velona tsy mifoha maraina, tsy misy mihitsy mba méditation, tsisy vavaka, tsy misy ininona dia aza manantena hatanjaka zany fa mijanona fotsiny amin'izao toerana misy ianao zao. Ka zay zany anisan'ny zava-dehibe ry ava malala hoe aoka ho tena matanjaka isika ary hifikitra amin'ny Jehovah amin'ny zavatra rehetra izay atao.
ary ny farany de zao hoe eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 donc efa kitsika 12 ka hatramin'ny 16 de hoe fa raha mihemitra ianareo ka miray aminareo ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy kosa ao aminareo de ho fantatrareo tokoa fa tsy androka ireo firenenareo alohanareo intsony Jehovah Andriamanitra reo fa ho fandrika sy tonta aminareo ireo ary ho fanindrona amin'ny tezanareo sy ho tsily eo amin'ny masonareo mandra-pahalanindritranareo tsy eo amin'ny ity tany sonomeny Jehovah Andriamanitra reo anareo ity ary indre fa andeha amin'ny lalana fahalehan'ny tany rehetra aho zao ary fantatrareo ao amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na de zavatra iray kory aza ny zavatsoa rehetra zay lazain'ny Jehovah Andriamanitra reo anareo efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra tsy nisy latsaka na de zavatra iray aza reny rehetrarehetra ireny de izay no hoe 15 amin'izay ivadianareo ny faneken'ny Jehovah Andriamanitra reo izay nandidinanareo sy andehananareo hanompo ireo andriamanitra hafa ary hankofanareo anatrehany de irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lanindringana faingana anareo tsy eo amin'ny tany soa nomeny anareo jere tsara nge zany zavatra zany rehefa malala hoe tena nampitandrina mihitsy Josoa mba tsy hisy ny ataotsika hoe onare zany ny fomba filazany zany hoe fifangaroarona amin'ny fomba fiainana gentlis eo matsy ny tena problème na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany de la influence avy any ivelany lasa makatahaka an'izao tontolo zao ny mpiangona tsy misy fihavahana tsony na ny fekanjo de ndana makeny ianao hoe iza am'ireny ny mpivavaka iza ny tena olon'Andriamanitra mijery ianao amin'ny samy misakafo fa tsisy fihavahana tsony ny zanak'Andriamanitra sy ny olona hafa amin'ny fihinanana de mihinana ny zavatra rehetra misotro ny zavatra rehetra de mitady excuse isan-karazany mba anamarinana zay fomba sy fitondran-tena tsy izay ka eto zany rehefa malala dia tsy misy mihitsy ny fifangaroarona tsy misy mihitsy ny hoe inona marimaritra iraisana eo amin'izao tontolo zao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra tena tsy eken'Andriamanitra mihitsy fa misy faharavana misy fahampotehana raha vao manomboka misy an'izay mixture na hoe lasa mixe amin'ny olona hafa zay ny tsy mampety hoe misy tanora anambady de olona tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mivavaka tsy mitovy tandem tsy mitovy finoana tsy mitovy zavatra hoanina aminao tsy mitovy fomba fisainana aminao sarotra be zany ka miatraika amin'ny lafim-piainana maro samihafa zany ity resaka ity mba hisy ny fitahina sy ny fahasoavana izay avy amin'Andriamanitra de aoka tsy hisy mihitsy zay fa sy mba haro tadidinao zany teny zany io le efa nitenen'ny pasteur io le nitenen'ny dadanay sy mamanay fa satria ianao miaraka amin'olona zay na mifangaroaro amin'olona namana zay tsy izy akory na any amin'ny fiaramiasa ianao ve moa hiavinavina amin'ny olona rehetra fa rehefa misy mpiaramiasa de misy ny hoe namana fa ny fifangaroarona na lasa voatarika ny ray ianao mihinana ny zavatra fihinana ianao tokony tarika azy ho lasa manana fanavozana ara-pahasalamana manana an'ireo fiainana zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy inono zao laharana misy atsika izao de ianao ndray voatarika an'izy ireo hoany amin'ireny na fihainoana mozika inona mozika tokony ianonao manaona mozika tokony ianondry zareo inona ny filma tokony jerena inona ny filma tokony jereny zareo de ianao ihany zany mampita hoe so de mba voatarika ianao ndray zany lasa voatonandry zareo riava malala zay manaraka an'izao fampianarana izao aoka tsy ho voatona na ovinanao ovina ny fomba gentilisa ny fanompontsampy isan-karazany sy moderna amin'izao fiainana izao ireo fetifety isan-karazany izay miseo indrindra na ivela Madagasikara de feno karazana fety izay manindraindra ny satana sy ny spiritisme Halloween na hoe de misy karazana zavatra maro samihafa zany zay ezahan'ny satana mihitsy mba anindraindrana an'izay fiainana zay reny nge fanompontsampy moderna daholo reny fanompontsampy moderna daholo ireo zavatra alefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa manimba teny ratsy zavabe taveta any anatin'ny internet any anatin'ny ireny
tambajotra maro samihafa reny de reny ny tena mahafinaritra. Raha misy tena mahazo j'aime, mahazo j'adore, mahazo commentaire betsaka indrindra de ny zavatra ratsy siky mampimeme fa asy vitoroteny ange hoe asio zatra mahasona hoe fa tsy de tena misy mirarahany zany ny olona. Zany no mahatonga ny hoe fa simba mihitsy ny toe-tsaina. Fa ianao kosa ry zanak'Andriamanitra, ianao ry zanak'Israely ra-panahy izay efa nifidin'Andriamanitra hitoetra ao amin'ilay tany Kanana de aoka tsy fangaroaro. Zay no mahatonga Jesosy nivavaka mivavaka mba tsy hampiala azy ao amin'izao tontolo zao fa mba hiarovana ao an'izy ireo. Tsy maintsy ao amin'izao tontolo zao isika fa ny angatantsika isan'andro isamaraina de hoe mba harovy a Jesosy tsy hanao ny fomba ny jetinilisa sy ny fanao zao tontolo zao fa faharavana sy fahampotehana araka ny voalazan'ny Saotra Masina ary mbola mitohy hatrany izany zavatra izany raha ohatra ka mandika an'izany isika. Ka dia ny tompony no ahatonga antsika rehetra ho tafatoetra ao amin'ilay Kanana ary feno fitahiana, tsy anadino ny fitahian'Andriamanitra. Izy miady ho anao mifikira amin'Andriamanitra, aza manao ary manaraka ny fanao zao tontolo zao, aza manao ny fomba zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina ary de amin'izay fotoana izay feno ny fitahian'Andriamanitra isika mianakavy. Ka dia mino afa voarainao indray lesona avy amin'ny boky ny Josoa 7:20 ary eno isan'andro ireny lesona ireny ampiaro eo amin'ny fiainana fa hitondra sosy fitahiana ho anao manokana izany. Hivavaka ho anao Ray masina tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra no miteny sy ny afatra zay nomenao tamin'ny alalan'ity boky ny Josoa 7:20 ity indray. Akory ny fifalianay mahita sy mahatsapa ny fitahinao tamin'ny lasa. Zany ny tokonay ao amin'ny hoavy ka de aoka tsy anadino an'ireny izahay. Ao anatin'ity ady ity Jesosy de milana ihany koa ianao miazona ny sabatra de ny teninao mandeha ny kianja mihitsy mba hiady sy andresy. Ka de ampio izahay amin'izany ady rehetra zay ataonay izany. Mitahi manokana ihany koa an'ireto zanakao reto mba ho voaro amin'ny fakapana ny asany maizina. Ka na de ao amin'izao tontolo zao aza izahay de tsy hanao fomba n'izao tontolo zao fa ho voaro amin'ny lafiny maro samihafa. De mitahi ny onjam-peo, mitahi reto rahalahy sy anabavy mikirakira ny onjam-peo reto mba hitondra fahamarinana sy faherezana ary fitahiana ho an'izay rehetra mandray azy. Zany no hetahita-potononona sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery rahalahy sy anabavy malala, ny tompony no momba antsika mianakavy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hopefy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity
fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hopfy Radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopfy Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.